efa misy ny fitarana fiaramiasa amin'ny commune 420 dia nandalo tompo. Tazantsika izao kosa indray ny andehany mitaingy sovalina ny troupe monté izay ahitana ny gendarme principal hors classe Ranevson Jean Désiré. Dia tsika moa fa ny sovaly izay antsoina hoe Orombatomanga no mitondra izany CPCE izany. Marina moa ny andraikitra izay isahan'ny ireo sovaly miaraka amin'ireo mpitaingina azy ireo dia manome voninahitra amin'ny alalan'ny aide d'honneur rehefa mandray ny filoham-pirenena amin'ny lanonam-panjakana lehibe. Mandray anjara ihany koa izy ireo amin'ny fifaninanana karazana karakarainy ato anatin'ny gendarmerie pirenena. Dia misy ny démonstration moa izay efa nazahoana laharana ambonimbony ihany tamin'ny 12 sy ny 17 ny volana jona lasa teo. Tazantsika izao kosa indray ireo andihany mitaingina moto. Ireto ny avy amin'ny ireto zany ny andihany mitaingina moto avy ao amin'ny présidence izay ahitana ny GPAC Randriana Fidiniaina Solofo izay mitarika izany. Mandrafitra izany moa ny police nationale sy ny gendarmerie nationale. Ny andraikitra izy ireo moa dia miandraikitra ny escorte présidentielle miambina sy misava lalana rehefa mandalo ny filoham-pirenena. Ireo moto ireo dia tsara marina fa ahitana ny marika Gasikara izay vao nomeny ny fitondram-panjakana vaovao ny tsy ela akory. Misy ihany koa moa ny marika Honda. Tazantsika manangasanga ihany koa ny olafy mitaingina moto avy ao amin'ny gendarmerie pirenena izay atsotsika moa hoe be moto efa eny kianja eny. Izany dia tarihin'ny gendarme principal hors classe Ranevson Jean Désiré. Dia tiana marina moa fa ny andraikitra sahan'izy ireo dia misoroka ny lozam-pifamoivoizana eny amin'ny lalam-pirenena. Manao ny fanadiadiana mikasika ny lozam-pifamoivoizana ary misoroka ny fandika an-dalàna eny an-dalambe ary mampiatra ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Manampy ihany koa izy ireo ny escorte manam-pahefana ambony sy misava lalana. Tazantsika manangasanga izany ihany koa ny fiara ny avy ao amin'ny fari-piadidian'ny gendarmerie pirenena Antananarivo na ny SIRGN Antananarivo izay tarihan'ny colonel Raterandrainy Maromanana Marus izay eo amin'ny Toyota Hilux izay tazantsika eto izao. Marina moa fa ireo fiara ireo dia anisan'ny fampitaovana tamin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny taona 2024. Fa ny ankamaroan'izy ireo moa dia eny an-kianja avokoa. Amin'izao manatanteraka ny asa eny an-kianja eny amin'ny fampandriam-pahalemana ny tany. Nahitam-bokatra maro dia maro ny fampiasana azy ireny teo amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fitandrona ny filaminam-bahoaka fa indrindra ny teto an-drenivohitra. Tazantsika izany miantrana izany ireo fiara nampiasaina tamin'izany fampandriam-pahalemana araka izay voalaza teo aloha izay. Vokatra tsara ihany koa no azo tamin'ny ady amin'ny fakana-keriny na ny kidnapping izany. Raha andray ohatra isika tamin'ny nahatratrarana any Lama izay fantatsika tsara, anisan'ny mpandray anjara tamin'ny ireny fakana-keriny ireny na ny kidnapping. Nisy ihany koa izay vao tsy ela izay nahatratrarana any Delina kely, vao tsy ela akory izay. Izany rehetra izany no totosa dia mifameno ary mifanindran-dalana amin'ny fampiasana ireto fitaovana. Tazantsika izao moa ny fitaovana entina miady amin'ny MO na ny korotana ohatra na ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena. Izany moa dia entina andrindrana ny filaminana sy andrindrana ihany koa ny fandriam-pahalemana. Izany koa dia miasa ampiasaina ihany koa izy reto amin'ny ady tamin'ny Covid-19 izay mbola ao anatiny tanteraka isika ankehitriny araka ny voalaza teo. Misy ihany koa ny fiara avy ao amin'ny fibakoana ny vondrotobo misahana ny andraikitra manokana ny CFS. Izao moa zany dia tazantsika ny alika mpitsongo-dia. Ireto alika reto dia azo ampiasaina tsara ary efa nahitam-bokatra ihany koa zany ny fampiasana azy ireto amin'ny alalan'ny vakitrano. Izao moa ny fiara izay tazantsika
ireto fiara ireto zay nanaovana ny fandriampahalemana tany amin'ny faritra Isandra zay tena nahitambokatra tokoa satria ireo fiara ireo dia afaka miakabohitra miditra ny anaty rano mandeha amin'izay toerana zay eritreretina mety tsy ho azon'ny fiara zay andehanana mihitsy aza dia azo lazaina anisan'ny nampahomby miezaka zay natao amin'ny fampandriampahalemana teto anivon'ny gendarmerie-pirenena ny fananana nyreto fiara tsy mataho-dalana indrindraindrindra ny tany ambanivohitra amin'ny asan-dahalo ny fananana nyreto fiara zay tazantsika ireto ihany koa amin'ny fampandrindrana ny fandriam-pahalemana eto andrenivohitra. Misy ihany koa moa ny groupement de sécurité d'intervention spéciale zay ahitana ny Toyota blindé Spectra zay mifameno amin'reto fiara zay tazantsika mandalo reto ihany koa araka izay voalaza teo fa manampy betsaka tamin'ny fampandriana fahalemana amin'ny asan-dahalo tany ambanivohitra zay anisany ezaka lehibe zay nazahoana ireo fitaovam-piadiana zay teny ampelantanan'ny dahalo izany. Marina moa fa azo lazaina ho ary fomba tokoa ny fitaovana zay ampiasain'ny gendarmerie-pirenena ankehitriny na eny ambanivohitra izany na etỳ tanàn-dehibe zany moa dia hita taratra amin'ny salanisa zay azo eto anivon'ny gendarmerie-pirenena amin'ny fianany ny asan-dahalo zay raha tsy resaka afa-tsy ny any amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy isika. Izao tazantsika izao kosa dia arak'ilay voalaza teo ny misy an'ilay peloton de surveillance côtière ahitana ny iny sambo tazantsika iny moa zany zay entina ampiasaina ihany koa ahafahana manaramaso ny sisin-dranomasitsika amin'ireo faritra telo zay voalaza tery aloha. Marina moa fa efa misy fitaovana vatsiana fitaovana zay ary fomba ary tsy ny fitaovana irery ihany fa ny olona zay asa amin'ilay toerana ihany koa dia efa any atoerana avokoa manao ny asa sy ny andraikitra zay sahanina manandrify an'izany. Reto tazantsika reto ndray zany ny zareo amin'ny groupement de force spéciale d'intervention efa voalaza tery aloha ny apahany mandeha tongotra fa ireto ny apahany mandeha fiara. Manokana mihitsy ny fiara satria voaro sady camouflé izy tsika miaraka amin'ireo fitaovana raitra sy ary fomba tanteraka avy amin'ny fitondram-panjakana. Dia manaraka azy eo moa zany ny base opérationnelle avancée na ny BOA izay napetraka manokana any amin'ny faritra mena indrindrindra amin'ny Alatromby ary fomba sy manara-penitra tanteraka ny foto-drafitrasa mahakasika an'ireny. Voatsela akory no tokana ny filoham-pirenena ny BOA atao akora dia efa nahitambokatra sahady. Mandalo voalohany moa zany ny BOA avao Bekapaika avy any amin'ny district ny Tsaratanàna faritra Betsiboka iny. Dia manaraka azy eo moa zany ny base opérationnelle avancée avao Yakura dia timbiasan'ny avao Ambato Finandrahana dia timbiasan'ny avao Morafeno be. Eo ihany koa ny base opérationnelle avancée avao Akilizato amin'ny faritra Menabe. Manaraka ao indray zany ny détachement spécial de sécurité izay somary kelikely kokoa mazaka olona eo amin'ny groupe na olona 10 eo ka ny DSS Ambalakindresy no mandeha voalohany timbiasan'ny DSS avao Vonindrozo avy any amin'ny faritra Tsimotsinanana dia manaraka azy ny DSS avy any Anjozorobe.
eo amin'ny fampiasana azy ireo manahoana ny efa misy ny hetsika ataon'ny dalo moa zany tena akaiky indrindra manahoana ny fanetsehana azy ireo zany mba ahafahana manao an'izay izay indrindra no tena nanasivana ny reny satria le tafika manakaiky vahoaka dia milatsaka ifotony mihitsy ry zareo a dia any amin'ireny toerany reny a no amonjena ny vahoaka. Manaraka eto moa zany a dia ny bataillon multimission sy ny brigade d'intervention spéciale. Ny BS moa zany a tazantsika mandalo zao a ny brigade d'intervention spéciale zay nentina colonel Ravahoavy a no misahana anazy a zay niatrika ny Covid-19 sy ny famonjena ny olona nandritra an'ireny Covid reny. Dia manaraka azy zao a ny corps de protection civile. Mba samihafa ny asan'le corps de protection civile sy zareo amin'ny sapeur pompier. Samy sapeur ary zareo fa ny sapeur pompier dia ny afo ny tena andreketany fa ny protection civile kosa dia ny loza voajanahary sy ny fanompiana ny vahoaka amin'ny lafiny maro mahakasika ny vonjaina no tena sahaniny ka ny colonel Andry amin'ny Tantsoa Onja no mitarika azy. Dia mandalo elohantsika zany zao a ny BRDM na blindé ny rasy ka ny colonel Ranaivosan Herimiandrasoa José no commandiny. Fotoana manaona moa zany tena ilana nytony blindé tony nampiasaintsika teo tamin'le amehana ara-pahasalamana inona ny tena nilana azy ireny tamin'ireny. Reny zany nanaovana an'le barrage sanitaire zany hoe nanaovana sakana zany hoe tsy hitifitra akory fa napetraka amina toerana mba ahafahana manakana ny olona tsy hiditra amin'ny toerana izay ny sakana nanakana anazy. Manaraka eo koa moa zany ny régiment d'appui antiaérienne na régiment-ny tohana izay misy ny tafondro Marovava ka ny commandant Razafy Mandimby Njara no mitarika azy. Manao na reto fitaovantsika reto amin'izao fotoana izao mbola maharaka ny teknôlôjia ny fitaovam-piadiana izay misy ankehitriny ve zany izy ireo? Raha ny marina aloha dia tokony efa hiakatra ambonimbony kely kokoa tsika fa na izany ary mbola mahavita an'izay vitany ireo fitaovana ireo. Fefa manam-pikasana ny fitondram-panjakana hanatsara ny fitaovana eo anivon'ny tafika sy ny gendarmerie pirenena ary efa nanatsara foana moa izy hatramin'izay ary isaorana manokana ny filoham-pirenena. Mandalo moa zany zareo amin'ny régiment Tantohana Tafondro Mavesatra ka ny lieutenant colonel Rakotondrasoa Faly Tahiry no mitarika azy. Ahitana an'le missile Strela izy tsika. Ty zao le inona zao ty mandalo ty zao colonel? Io moa zany le tenenin'ny olona hoe orga de Staline zany hoe rehefa mitifitra io tafondro io dia mifanesesy be ny obus na ny bala alefany. Mahatakadavitra dia mahatakadavitra tokoa io tafondro io. Orga, salamine orga le fanoratra azy orga tendrena. Le tuyau orga ny ampiangonana ireny. Orga. Tsy dia hoe tamin'ny andro Staline fa taty aoriana fa zareo tany amin'ny firaisana sovietika ny tena namorona azy. Ary ny marika an'itony fiara tony moa zao marika inona? Misy ny Toyota Land Cruiser, misy ihany koa no marika hafa mihitsy. Mandalo eto anoloanantsika zany zao ny bataillon de génie izay tarihan'ny colonel Randrenasolo Armina Armanana.
tsy mijanona amin'ny tao-trano na tao-lalana na asa vaventy eo anivon'ny tafika ny Jenifa misahatra amin'ny tontolo ivena miaramila manao an'ilay action civilo-militaire ihany koa. Ohatra fotsiny izany voafarany teo nanamboatra lalana 10 kilometatra tany amin'ny distrika Manjakandriana reto génie miaramila reto. Dia ny fiara mpitatitra engin moa na fitaovam-baventy no nitazantsika nandalo teo. Ity zao fifandraisan-davitra ohatra misy itondray zany no atao hoe bataillon récamp izay miaramila hofanina manokana hiatrika ady ivelan'ny Madagasikara, izany hoe miaraka amin'ny firenena mikambana sy ny SADC ary ny firenena afrikanina. dia ny asan'ilay safa be iny eo ambonin'ilay fiara misy an'ilay boribory mampiavaka azy amin'ny hafa rehetra. Ity zao levier ireto zany zao fitaovana tazantsika ireo dia zareo avao amin'ny corps de protection civile daholo. Misy ny grue élévateur izay mazaka amapolony taonina maro miaraka amin'ny fitaovana entina anapotehana an'ireny bomba raha misy ny acte terrorisme ireny. Misy ihany koa ny fitaovana entina amonjena ny ain'olona. Misy ihany koa ny sambo aingam-pandeha ahafahana mamonjy olona sendra dobo an-drano. Manaraka zao zany zao ary zareo ao amin'ny direction inter-armée de la logistique et du soutien ny DILS izay misahana ny fampitaovana sy ny fitantanana ary toana ara-teknika ny tafika. Akoatra ny famatsiana fitaovana eo anivon'ny tafika dia vao herinandro mondra zany zareo zao no nanome fitaovana toy ny basy sy ny bala ho an'ny polisy pirenena. Mikarakara ny fitaovana toy ny fiara sy ny basy ary miaka ny toana eny an-kianja ny DILS. Misokajy telo zany zareo dia misy ny atao hoe ravitaillement, dia misy ny atao hoe mécanique ary misy ny lafin'ny fitsaboana. Fa samy manana ekipa misahana an'ireo daholo zany ity DILS ity. Ito zany le ataontsika hoe toana ara-teknika misahana ny ara-pitaovana rehetrarehetra mba ahafahany miaramila miady sy manatotosa ny hiraka ataony. le ravitaillement toana ara-tsakafo ve zany? Eo ihany ny ara-tsakafo efa ara-pitaovana zany no ambulance santé. Ny santé moa zany dia manana ny ambulance izy, ny resaka mekanika dia manana an'le fitaovana raha ohatra misy tôbila simba na fiara na takitak zany any an-kianja any dia zareo no misahana an'izay zavatra izay. Polisy pirenena hitatsika manangasanga ihany koa ireo be moto an'ny polisy pirenena. Ireto sakelika misy ny mpitondra moto an'ny polisy pirenena reto dia hitatsika manampy ihany koa izy ireo amin'ireo motara izay manome voninahitra ireo olo manankaja eto amin'ny tany sy ny firenena na ireo izay tonga mamangy. Misy vehivavy anankitelo hitatsika misongadina aminokany ireny ao anatin'ireo mpitondra moto amin'ny polisy pirenena ireo. Ny mitarika an'izy ireo dia ny officier de police Rakotoary Manana Ajasoa. Manampy ny polisy pirenena amin'ny resaka famovoizana, resaka fisavandalana ireo olo manankaja izay tonga eto Madagasikara na mitsidika sy eo ihany koa ireo manankaja eto an-toerana. dia le manara-mason'ny bus. Dia manara-mason'ny bus mijery ny fifamovoizana sy manao tohana ara-teknika ireo mpitandro ny filaminana izay mikarakara ireny any amin'ny fifamovoizana rehetra ireny. Ireto indray ireo fiara ampiasain'ny polisy pirenena. Izy reto dia misy fiara avy any amin'ny faritra izay nabekariny ety Antananarivo mba ho ampisehoan'ny malagasy tsy vavolo fa manana fitaovana toy izao no anivon'ny polisy pirenena. Izy itony dia ampiasaina ho amin'ny fandrindrana ny asa ankapobeny anivon'ny polisy pirenena fa eo ihany koa ny fanampiana amin'ny fanenjehana ireo mpangalatra sy ny jola mitapiadiana rehetrarehetra ireny.
Hitantsika misy an'ireto dasteur reto zao hitantsika nivezivezy eny an-drenivohitra rehetrarehetra eny a, ireny no manafaingana sy manampy ireo polisy manao fifamoivoizana mba sy isy mifahasorenana nareo tasy zany rehefa le mampiasa tomobily iny aiza le polisy ohatran'izany foana rema rehefa misy polisy dia vomaika amin'ny tohana ny fifamoivoizana. Zay foana nrentsika inona polisy rehetrarehetra eny tsy topoko ny polisy dia mandringa ny fifamoivoizana ary raha tsy eo ireo polisy ireo dia vomaika loza angamba ny azontsika tsisy tonga ny ampiasantsika rehetra. Ary ny toeran'ny polisy municipal ao anatin'ny ny polisy municipal indray dia ivelan'ny polisy pirenena mihitsy izay nianina no mibaiko azy ireo ny ao anivon'ny fiadidinan'ny commune fa lehibeany kosa nefa dia polisy pirenena polisy nasionaly no lehibean'izy ireo. Toy zao mbola anisan'ireo fiara izay ampiasain'ny polisy pirenena mpanataterana ny asa ny ditantsika teo zao le minibus io io ny fampiasan'ireo vehivavy betabetantsika le namindra teo ireo no fety mivezivezy eny anivon'ny tanàna rehetrarehetra eny manao fampiofanana sy fampianarana ny olona tsirairay manampy ny ankizy miampita arabe eny amin'ireny sekoly eny sy izay mety ho asa rehetra afaka sanina. Mety gaga ny olona mahita ilay soratra ao aloha hoe polisy, misy misoratra ara-dalàna, misy misoratra mivadika. Resaka optika iny rehefa jerenao amin'ny rétroviseur dia voavaky araka ny tokony ho izy ilay fiara ao aoriana. Zay indrindra raha vao ohatra zany hoe ao aoriananao io fiara io ka jerevanao amin'ny rétroviseur dia voavakinao ihany hoe polisy. Image virtuelle, image réelle. Ohatran'ny ambulance. Metsika fafinaritra jera ireny fiara rehetra dia rehetra polisy pirenena ireny. Tatoato saika 4x4 no azonareo. Misy fotoana teo teo Volkswagen talohan'izay misy andiany araka ny fahatongavan'ny teknôlôjia. Io arakaraka ny filana zany no anafarana izy ireny. Reto hitantsika reto dia avy amin'ireo mbola amin'ny ireo vondrona manokana mpanao ny herivontsitaitra amin'ny fanenjehana farak'izay izay mampitovy azy hoe tsy le moto ohatran'ny motard teo reny azy fa motocross mba ahafahana mitsoridrika aingana efa misy ny tampoka sy ny vontsitaitra ilaina azy ireo. Araka izany feo rehantsika avy any ambadika zany dia fanenjehana ireo jola mitapy adina tena asa sahan'izy ireo. Misy an'ny saga Uzi ary ny huira misaritavy sakamainty ho fiantsonan'izy ireo. Sakamainty. Zay indrindra. Misy vehivavy izy ireny raha hoteneniko ianao misy vehivavy dia ino ianao? Ohatran'ny eritreritra bikibika misy vehivavy ao anatin'ireo sakamainty. Le maso teo manko ohatran'ny hoe vehivavy. Ary tena mijery mihitsy tarsy izy izany. Sapara-pamonjy voana eo Tsalalana. Teo aloha dia niresahana izy hoe eo Tsalalana Antananarivo fotsiny fa zao efa mitatra manerana ny commune 20 manerana ny Antananarivo. Zany hoe an'ilay fanasana morana ny asa famonjena voany. Ny sainam-pirenena fa nandalo teo ny vondrona fa zao kosa dia mandalo ty hoe bras élévateur automatique ty iny fitaovana vaovao avy tamin'ny BNGRC hoentina mamonjy ny asa eny ambony sy asa sarosarotra koa dia ny mitarika ny zavatra iny dia ny kapiteny zavatra parfait zany no mitondra an'iny. Manaraka azy ao dia misy ny capitaine Laivanora mitarika ny FPT na fourgon piton zay fomba filazana azy. Dia avy eo indray dia milaza manaraka eo ny adjudant chef franc-maçon Dany Pascal miaraka amin'ny PS fourgon piton ihany koa na premier secours. Dia manaraka azy eo dia misy ny adjudant chef nara miaraka amin'ny fiara anankiray fourgon piton légère. Ireo fourgon piton dia fetina mamonjy ny asa amin'ny tranomay izay tena faran'izay aingana fa ny fanampin'ireo dia efa misy kosa ao amin'ny tompo-jalalana. Misy ihany koa ny VSAV nataontsika véhicule de secours io farany io izay tarian'ny dokotera zavatra lambo voanginy iriny. Ny sapana mpamonjy voana dia tsara marina fa i colonel Zafimanakatiana no mitarika an'ity matso ity androany amin'ny sapana mpamonjy voany. Izy no mitondra an'ilay hoe fiara anankiray 4x4 ilay nandeha taloha teo.
Capitaine Ralimpson Yves avy eo amin'ny sapeur pompier ianareo moa zany miara-miasa akaiky amin'ny commune urbaine ny ankamaroan'ny pompier misy famatotra amin'ny commune manao ahoana ny organigramme amin'izay ny sapeur pompier zany na vondra mpamonjy vonina dia ao ambany fifehezan'ny commune urbaine Antananarivo fa nazanatra zany nefa efa nisy ny fiaraha-miasany hitatra miaraka amin'ireo commune manodidiny fa nazanatra zany dia ben'ny tanàna any mitarika an'ilay izy amin'ny fotoana izao zay koa ny any amin'ny commune any amin'ny ohatra Tsirabe Fianarantsoa sa Antananarivo ihany ny any Antananarivo ny any ivelan'ny Antananarivo zany aloha dia zareo ihany ndraikitra ny ihany fa ny eto aloha zany no zavatra efa ampiasana anatin'ilay efa ny Ngidimby amin'ny andro zany tazantsika izany zao eto ambony Mahamasina izay efa maizina moa fa ny jirony manazava ny kianja ty zany zao azantsika moa zany ny Ngidimby satria izy fampisehoana ny groupement de force spéciale d'intervention moa zany zao dia mbola hanao fampisehoana na amintsika eto mizara roa moa le fampisehoana ataon'ny zareo ao ny ray fahaizana mitifitra le précision de tir dia ny ray resaka karazana sarinady foy ilatsaka eto akianja eto izy zany mazava loatra mipetraka eo afovoan'ny kianja fazantsika moa zany ny manjaka miadana mahanana le lokony sainam-pirenena fotsy mena maitso anao fampisehoana amintsika eto zany reto groupement de force spéciale d'intervention reto rehefa avy eo ary zay no mamarana ny lanonana ny matso moa zany fa tsy hoe ny lanonany misy fanamariana kely moa zany ho atsika any an-trano mahakasika ny resaka hoe manodidina ny hoe atao hoe folo alin-dahy ny atao hoe folo alin-dahy zany dia ny fitambaran'ny tafika sy ny zandary eo anivon'ny ministère de la défense nationale zay zany ny antsoina hoe folo alin-dahy ny antsoina hoe militaire satria indraindray tsika mampiasa n'io voambolana io dia mifangaro le izy indraindray hoe rehefa inona no folo alin-dahy rehefa inona no militaire miaramila dia ny miaramila zany tafidy tsy hoe raha miteny miaramila dia ny tafika ihany fa ny miaramila dia tafiditra ao anatin'izay ny zandary sy ny tafika zay le ho azavaiko manaraka izao hoe ny militaire dia ny militaire de la gendarmerie sy ny militaire de l'armée zay zany no tiana ny ampafantatra an'izay ho atsika rehetra any atokantrano any mba tsy atompotrano miono antsika amin'ny fanavahana amin'izay fanononana ny atao hoe folo alin-dahy sy ny atao hoe militaire na ny hoe miaramila izay satria raha mitenitsika hoe miaramila dia tafietrehitra sady hoe tafika nefa ny zandary sy ny tafika no mamey ao anatin'izay manakaiky ny pompier tsy ao anatin'izay fa manokana ho an'ny tafika sy ny zandary zay fanamafisana an'izay tenin'ny commandant zay dia na zandary na miaramila vao miditra dia manao an'le formation militaire de toutes armes le voalohany indrindrindra zany samy formation militaire daholo ny tovizana daholo ny atao na aty amin'ny tafika na any amin'ny gendarmerie fa avy eo vao mivoana kely mahasamymaka an'le maizy azy ya manakaiky ny amin'ny norakatroka hivadika ao amin'ny di saparindray sika mialohan'izay